maro ny fotodrafitra asajoro ny tsy mamaly ny tena filana maiky na tokony atao any ambanivohitra mbola tsy misy an'izany mihitsy. Ny tena maika ho an'ny vahoaka dia ny hoaniny sy ny hotafiny, ny fianaran-janany, ny fahafahany miahy ny fahasalamany, ny jiro sy ny rano sotroiny, ny fahitany asa ivelomany. Reo no andrasany ataony ny fitondram-panjakana lahara-pahamehany. Tokony efa fantatry ny mpitondro zany fa ny drafitra sy tetika entina abatsika rehetra manaraka ny RBCG TV vaovao misongadina androany. Nanao fanambarana ny fiangonana katolika manoloana ny toe-draram-pirenena ankehitriny. Lohevitra roa no nasongadiny Monseigneur Randrianatenaina izay mpitondra tenin'ny eveka nandritra an'izany. Ny tapany voalohany dia nitodika manokana tamin'ireo zavatra tsara na hoe côté positif izay nasehon'ny mpitondra fanjakana nandritra an'izay vanim-potoana ny tantana an'izay. Ny tapany faharoa kosa dia famakina batsilana ireo tsirariny sy ireo endrika maro izay isehoan'ny fampahatrana eto Madagasikara. Ka izany rehetra izany no hoentina hifampizarana amintsika arakaraka ny andinindininy avy. Aloana ny zavatra tsara izay nentin'ny fitondram-panjakana dia tsy nanafina fa nidera sy nisaotra azy ny solotenany aveka manoloana ny fitohizan'ireo fotodrafitrasa maro izay ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Ary eo ihany koa ny amin'ireo asa fanasoavana vahoaka malagasy nandritra ny vanim-potoana sarotra toy ny vanim-potoanan'ny Covid. Raha ny fianam-pirenena ireny todihana dia hita ny fitohizan'ny fananganana fotodrafitrasa amin'ny faritra maro. Ny firaisankina sy ny fifampitsimbilan'ny samy malagasy nandritra ireo loza voajanahary namelon'ny tanintsika. Ny fitondram-panjakana koa moa nanao izay ho afany amin'ny fanampiana sy ny fanarenana aingana izay azo reniny mba hitohizan'ny fiainan'ny vahoaka malagasy. Ao am-ponay ireny ka ankaherezanay sy tondrana ambavaka hatrany ireo traboina. Eo aza izany fanampiana fijerevana ny mpiarabelona nandritra ny vanim-potoanan'ny Covid izany dia no tsindrian'ny mafy ihany koa ireo tsy fanarahan-dalàna sy ireo fanararaotana izay niseho tamin'ny endrika maro nataon'ireo mpitantana sasatsasany nandritra izany fizarana fanampiana izany. Mampalahelo koa anefa ny fanararaotana nisy tao anatin'ireny fotoana ireny sy ny fitantanana sadasada ny fanampiana ny traboina. Sy hena maso indray Monseigneur Gabriel Randrianatenaina teo amin'ny tapany faharoa fa dia sahy namaky batsilana ny tsy fahalavorariana ary ny tsy mety izay ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny. No amafisiny tamin'izany fa mbola maro ireo olombitsy izay manan-karena amin'ny tsy fatam-piaviana ary mitombo isan'andro ny fahatrana eto Madagasikara toy ny fitadangany vidim-piainana, ny tsy fandriam-pahalemana manginy fotsiny. Milaza miara-mahita izahay raha mbola mamerina indray fa mitombo ireo olona vitsanisa miondana vola sy arena tsy fantam-piaviana. Mitombo toy izany koa ireo maro anisa milentika hatrany eo anatin'ny fahantrana lalina. Mitombo koa ny fidangan'ny vidim-piainana. Mbola maro ireo faritra anjakana tsy fandriam-pahalemana miapotika hatrany ary tsy misy fanamboarana ireo lalam-pirenena maro. Toy ny fanaovana tantely hafadrakotra ny harem-pirenena na ny fitrandrana zany na ny fanondrana. Fitondram-panjakana ankehitriny moa dia milaza fa manjaka ny demokrasia eto Madagasikara kanefa dia sahy ny teny fa tsy misy izany fahalalana maneho hevitra izany raha eto Madagasikara ny resahana hoy Monseigneur Gabriel Randrianatenaina. Tsy misy ny fahalalana maneho hevitra sy ny fifampiainona. Baranany ny famokarana sy fivarotana ary fidorohana zava-mahadomelona. Ny olona jirama moa dia toa arakaraka ireo fitaraina nataon'ny vahoaka sy ny fampanantenana nataon'ny mpitondra ny voamaika mampitsoka azy. Aza moa Monseigneur Gabriel Randrianatenaina izay mpitondra tenin'ny aveka fa ny kolokolo no anisan'ny antony voalohany mahatonga izany rehetra izany eto Madagasikara satria miamahazo vahana izy io ankehitriny ary tsy mety foana tanteraka. Antony lehibe misongadina. Amafisinay hatrany ary fa ny kolikoly
no anisan'ny miantony voalohany mampahatra ny Madagasikara. Miamahazo vahana trany nefa ity aretiny ity ataontsika. Manomboka any amin'ny ambaratonga mpitondrana akaiky ny vahoaka indrindra izany ary tonga hatrany amin'ny ambaratonga ambony. Matetika misy olona ambony sy mpanambola tsy azo ivalozana mibaiko azy reny. Saika ny seha-piainana rehetra mihitsy no tafiditry ny kolikoly sy gejainy mafy eny fa na dia ao amin'ny eglizy azy. Najoro daholo ireo rafitra miady amin'ny kolikoly, asa nefa nanatao aniza izany. Toa tsy misy zavatra vita raha tsy mandalo kolikoly na tsolotra. Takona tanteraka ny lalàna eo anatrehany. Toa lasa rafi-piaramonina ifampitondrana eto amintsika aza ny kolikoly. Ary reto hitsipaka sy amiitran'izany dia hiara-ny tsindry, ny fampitahorana, ny fisamborana, ny famoronana antony anenjehana azy. Atahorana ho tonga hatramin'ny fifofona ny ainy mihitsy azy. Mampiravoravo tanana ny tsara sitrapo izany. Olona nanamafia ny Monseigneur Gabriel Randrianatenaina fa tsy misy ny fanajana ny lalàna eto Madagasikara fa lasa teny fotsiny ihany ilay hoe Madagasikara tandalàna. Vokatr'izany dia mahazo vahana ny tsy fanarahan-dalàna nefa dradraina no hoe tany tandalàna. Esy koa lehibe izay misakana ny fampandosoana izany ihany koa hoy izy Monseigneur Gabriel Randrianatenaina ny tsy fisian'ny fitsinjeram-pahefana tena izy na ny décentralisation satria lasa ny fitondrana faratampony no manantanteraka ny zavatra rehetra farany ka ireo tompon'andraikitra any fotony lasa mitazana fotsiny ihany dia lasa miandry sy miandrandra fitondrana vao afaka manao zavatra. Sakana iray lehibe amin'ny fampandrosoana koa no tsy fampiarana ny fitsinjaram-pahefana tena izy. Mivangongo any amin'ny foibe ny fakana finiavana sy ny fametrahana ny tetikasa sy ny laminasa, hany ka manjary mpiandro baiky sy fandaminana fotsiny ny any fotony. Izany no anisan'ny miteraka ny toe-tsaina miandrandra fitondrana mandrakariva, na dia adidy tokony vitany ny any an-toerana azy. Tokony hasiana hoy izy ny fifampihenoina eo amin'ny fitantanana ny firenena eny na dia ireo mpanohitra azy fa ny zavatra mampalahelo izy ankehitriny dia tsy henoina teny mihitsy ireo mpanohitra fa lazaina ho vato misankana ny fampandrosoana rehefa miteny. Ny fifampihenoina raha teo moa tsy misy na dia zavatra marina sy mahasoa no ambaran'izay miteny, indrindra raha voasokajy ho mpanohitra na tsy mitovy hevitra amin'ny mpitondra izy ireo. Tsy ahasoan'ny firenena mihitsy ny fifampiheverana ho fahavalo. Tsindrian'ny Monseigneur Gabriel Randrianatenaina izay mpisolo tena ny eveka ihany koa moa fa anisany olana goavana ankehitriny dia ny tsy fijeren'ireo fitondram-panjakana ny zavatra tena ilain'ny vahoaka. Ekena fa manao foto-drafitrasa maro ny vahoaka saingy tsy miantefa amin'ny filan'ny vahoaka izany hoy izy Monseigneur Gabriel Randrianatenaina. Manam-piazany koa ny tsy fisindrafi-pivoarana mazava sy mijery izay lahara-pahamena ho an'ny vahoaka. Maro ny foto-drafitrasa joro ny tsy mamaly ny tena filana maika na tokony atao any ambanivohitra mbola tsy misy an'izany mihitsy. Ny tena maika ho an'ny vahoaka dia ny hoaniny sy ny hotafiny, ny fianaran-janany, ny fahafahany miahy ny fahasalamany, ny jiro sy ny rano sotroeny, ny fahitany asa ivelomany. Ireo no andrasany ataony ny fitondram-panjakana lahara-pahamehany. Tokony efa fantatry ny mpitondro izany fa ny drafitra sy tetika entina miasa no tsy misy. Mila mpitondra mahay sy mahalala ny filany vahoaka araky ny lahara-pahamehany i Madagasikara hoy Monseigneur Gabriel Randrianatenaina. Mila mpitondra mahalala sy manaiky ho baikio ny filan'ny vahoaka araky ny lahara-pahamehany i Madagasikara. Tsy amin'ny fotoana amin'ny fampelezan-kevitra ihany no nisehoana sy hanaovana resaka momba an'izany fa mandritra ny fotoam-pitondrana. Asian'ny Monseigneur Gabriel Randrianatenaina mpisolo tena ny eveka resaka ihany koa mahakasika ny lalàna famosirana izay nankatoavin'ny fitondram-panjakana malagasy. Nanambara ny tena ny fiangonana fa tsy manohatra ny lalàna velona izy ireo
fa saingy ny lalàna rehetra velona manerana an'izao tontolo zao ho noho izy no misipaka ny fanaovana herisetra amin'ny vatan'olombelona. Karak'izany dia tsy vahaolana hoy izy ireo ny famosirana izay narosy ny fitondram-panjakana, fa ny tena vahaolana hoy noho izy dia ny fampiarany lalàna velona araka ny tokony ho izy izay efa nisy hatrizay mahakasika ny fanolanana. Satria raha tsy nisy kolokolo, satria raha nampiarina araka ny tokony ho izy ho ny lalàna izay nisy hatra amin'izay, dia tokony efa hofoana tanteraka io asa io resaka fanolanana io. Zoa mahakasiky ny olombelona. Iverinay fa fotoana koa zao anazavana ny hevitry ny Eglizy Katolika momba ny toe-javatra anankiroa izay nampametra-panontanianany maro hatramin'izao. Dia ny lalàna momba ny famosirana ireo mpanolana sy ny fampirisina ny fandrindram-piterahana eto amintsika. Momba ny lalàna manasazy ireo nanao fanolanana amin'ny alalan'ny famosirana, ekena fa eloka be vava ny fanolanana na ny fanararaotana amin'ny endriny hafa, ary manameloka tanteraka an'izany ny Eglizy. Miompi-posy makahery ireo niaran'ny fanolanana ary mitaky ny fiahina manokana an'ireo voaolana. Raha ny lalàna efa nisy anefa no nampiarina radrariny sy itovizan'ny rehetra ka nanasazina ireo nanao eloka, dia tsy ho tonga amin'ity lalàna hafahafa ity isika. Tena vahaolana ahafoana ny fanolanana ve zany? Na ny fampianaran'ny Eglizy, na ny fanambarana ny zon'olombelona, na ny lalàna misy eto Madagasikara dia miray feo manambara fa mifanohitra amin'ny asina mahaolona ny fampijaliana ampiasana herisetra. Masina ny vatan'olombelona amin'ny mahasatanan'Andriamanitra azy, ary efa navotan'i Kristy ka tsy misy manam-pahefana aminy na dia ny lalàna azy. Ny olombelona manao ny lalàna manohitohina ny vatan'olombelona dia te-aka ny toetran'Andriamanitra. Ny olona miamboaka ny toetran'Andriamanitra nefa hoy ny Papa François dia manjary loza amin'ny tatao an'ny tenany ihany, ary indrindra ho an'ny firenena. Nanao antsoavy ihany koa ny fiangonana katolika amin'izao andro akatriky ny fifidianana solombavam-bahoaka izao, mba ho lalao madio, mba ho fifidianana madio araka ny tokony ho izy no hisy, fa tsy fifidianana maloto. Ary nanentana ny vahoaka ihany koa izy ireo mba hifidy olona izay mendrika fa tsy izay olona mahatolotolotra mandritra ny fampielezan-kevitra no andeha ho fidiana. Mifidy ankalalàna. Momba ny fifidianana dia mbola azo iverenana ny afatra nataonay tany aloha, volana May sy Novambra 2024. Fototra iorenan'ny fiandrianam-pirenena ny fanehoan'ny vahoaka ny safidiny amin'ny alalan'ny fandatsaham-bato. Ny fanarahany rehetra ny lalàna ny miantoka ny fifidianana ametraka fanjakana azo itokisana. Aoka ho mendrika itokisana, ianareo mpilatsaka ho fidiana amin'ny tsy fivadiana amin'ny teny natao. Toy izany koa ny fahalalàna izay tena maika ho an'ny vahoaka araka ny voalaza teo aloha. Mila mahay manao fifaninanana madio sy mihaja ireo mpilatsaka ho fidiana, fa tsy ifampitondra toy ny mpifahavalo, ary mifidy dia ho mailo hatrany mba tsy ho latsaka amin'ny velam-pandrika isan-karazany toy ny tolotolotra avy amin'ireo mpilatsaka ho fidiana. Olona iaro azo ny ilain'ny vahoaka ao anatin'izao asa rotam-piainana mangeja azy izao. Ankalalàna tanteraka tsy voapatopatotra ny nandianan'ny vahoaka mifidy. Io ny fotoana fanehoanany fahendrena mahay manavaka sy mitsinjo lavitra. Antenaina fa ao anatin'ny fifanajana sy filaminana no anatanteran'ny vahoaka ny fifidianana sy andraisan'ny vokany. Fehiny. Ny fanabeazana sy ny fiofanana ny tsy maintsy amafisina manomboka any amin'ny fianakaviana ka hatrany amin'ny andraikitra sahaniny. Tsy mitsahatra izay misarika amin'ny saina amin'ny tokony hijerena akaiky ny fanabeazana sy ny fampianarana. Mamaly an'izany ve ny fandaharam-pianarana sy ny mpandraran'ny fanabeazana ary ny fotodrafitrasa? Etam-pamaranana dia tsy hainay ny tsisy saotra sy ankahery ireo tsara sitrapo, manao ny adidiny amin'ny kitsim-po hatrany
na dia hiaretan'ny mafy aza izany. Mitondram-bavaka ny fianakaviana tsirairay sy ny tanindrazantsika ary izao tontolo izao mangetaheta fiadanana sy famindram-po. Asa na hanao ahoana ny mety ataontsika hoe ho tohiny na koa hoe ny mety ho akony iny fanambarana nataon'ny fiangonana katolika iny any amin'ny fitondram-panjakana ankehitriny. Isaorana be dia be ireo solotenany ireo vondrony eveka izay sahy nanao fanambarana, izay sahy nanao vangim-patsilana ny tsirariny izay ataon'ny fitondram-panjakana ankehitriny, ary indrindra nanome vahaolana hoentina hanatsarana izany fitondrana izany. Ka raha ataontsika hoe olona misaina, raha ataontsika hoe olona tompony fihainoana marina ny fitondram-panjakana ankehitriny dia tokony hiantefa amin'izareo iny hiavatra iny ary handeha hamindra hanova famindra izy ireo. Fa efa rahantsika mahalala moa ny tena atidoha ny reto mpitondra ireto, ka azagaga tsika raha tsy misy fiovana, azagaga tsika raha toka communication ndray no hafafiny na hoe ho setrina iny fanambarana nataon'ny solotenany vondrony eveka iny, ary mety hatrany amin'ny fandemena mihitsy aza. Mirary soa. Ary ahoana ny hevitrao manoloana iny fanambarana nataon'ny vondrony eveka eto Madagasikara iny?